olo amin'izay sehatra ny fampianarana azy ihany dia nanambara ireo tompona andraikitra eo anivon'ny ministera ny fanabeazan'ny firenena fa atao lahara-pahamehana ny fandoavana ny vakasion ny BEPC izay tsy voalohany nanomboka ny taona 2024. Nisy noho izany ny ezaka nototosaina mikasika izany. Lova Ramanatsoa sy Christian Rakotondramanga. Efa nandrainy andraiky ny ministera fanabeazam-pirenena mba ahafahana mandoa ireo vakasion ny BEPC rehetra izay tsy voalohany nanomboka ny taona 2024. Nanao fanambarana mifandraika amin'izay ny sekretera jeneraly ny ministera fanabeazam-pirenena Rabesson Roland. Marihana fa amin'ny taona 2018 zany dia anisan'ny lahara-pahamehan'ny ministera ny fanatsarana ny vakasion sy ny fandoavana ireo ambiny rehetra tsy voalohany. No hatsaraina ny lalàna ny fehiny vakasion izay efa nivoaka tamin'ny 24 avril 2018 ary anisany nasina mpanovana tamin'izany ny fitombonisan'ny olona miasa sy mandray vakasion mandritra ny fanadinana. Ny fitombon'ny andro iasana andraisam-bola, ny fitombon'ny vola raisina isan'andro ho an'ny sokajy mpiasa sasany. Nanao lahara-pahamehana fandoavan'ireo vakasion BEPC rehetra tavela koa ny ministera ka nangataka aménagement budgétaire zany tany amin'ny ministerany teti-bola finance zany efa vita izany aménagement izany amin'izao fotoana izao ka isaky ny draine sy ny Cisco tsirairay avy no manao ny fanatetarana izany sy ny pitsopitsony rehetra mifanaraka amin'izany. Miresaka momba ny fianton'ny fanadinana ara-panatanjahantena ho an'ny Cisco Antananarivo ihany koa ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Ny mikasika ny EPS samy manana ny fandaharam-potoanany. Ny Cisco tsirairay ary seka fanavitan'izany avokoa ireo Cisco rehetra manerana ny nosy. Misy vitsivitsy izay mbola tsy nahavita ny EPS eto amintsika toy ny Cisco Antananarivo renivohitra izay fotoana anatotosana izany ny 30 juin ho avy izao. Tsy miova ny daty anatanterahana ny fanadinam-panjakana rehetra. Ho an'ireo Cisco niaran'ny fitokonana ka voaterina nahato ny fampianarana dia nilaza ny ministera Pia fa tsy mitsahatra ny mitady vahaolana